Manatany araba Douglas Topkovao ankafalina no iarana aminao amin'ity fadimy volana Jona efatra amby folo amby roa arivo ity anasanana ihany koa anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany ny famondranana tsokosoko Andramena sy ny manodidina izay ny fanan-kevitra samihafa ny tarehy amin'izay no entina amintsika amin'ity takariva ity eo ihany koa ny tatitra ny filan-kevitry ny minisitra ny tanterahana tamin'ny andro maly ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana androany fadimy volana Jona. Andramena 3 arivo taona no sarona tao Singapour raha ny loharano-baovao azo trano kala-pifandraisana iray no namoaka ny tatim-baovao araka ity fanazavana ity. Bolabolana Andramena 7 arivo sy 4 alina avy aty Madagasikara indray no tratra ny tompona andraikitra tao Singapour ny talata 3 Jona lasa teo raha araka ny tatitra nataon'ny site internet mongabay.com izay piaro ny tontolo iainana. Kely de kely ny vaovao azo momba ity Andramena naondrana tsokosoko tany Singapour ity fa raha ny fanazavana azo dia tombanana ho milanja 3 arivo taona izany hoe bolabola maherin'ny 7 arivo sy 4 alina ireto tratra ireto. Raha ny fanendadiana nataon'ity site internet ity dia isan'ireo tahirina Andramena eto Madagasikara ireto naondran'ireto ary voalaza ihany koa fa noho ny fisiany kolikoly eo amin'ny tompona andraiki-panjakana ambony nahafahana nanondrana ireto Andramena ireto. Voalaza fa olona efa tao anatin'ny teteza mita ary mbola tavaverina amin'izao fitondrana izao no mety anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'izao fanondranana tsokosoko izao. Nanomboka ny taona 7 sy 4 arivo no dia maro ny ala malagasy voaroba ka anisan'ny lasibatra ireo misy ny Andramena. Fa noho ny tsindry iraisam-pirenena dia voaterina janona izay famarotana ny Andramena izay nefa hatramin'izao dia mbola mitohy hatramin'ny fanondranana tsokosoko.